Kasika ny situation momba ny Madame Renard Kotomanga moa zany neny tsy miteny zahay zany nandritra n'ireny fotoana niparitahany vaovao mahakasika anazy ireny satria lahara-pahamehana taminay dia ny fahasalamany sy ny fitsaboana azy. Tena nisedra olana tokoa ny fahasalaman'ny Madame Renard zany nanomboka tamin'ny efa 2 volana teo amin'ny 2 volana teo zay. Fa tamin'ny 20 aprily no tena nanao fangatahana tany amin'ny fitsarana izy tenany zany izy any Amponja. Dia tamin'ny 9 May lasa teo no tena nietsika zany io aretina io moa zany aretina tosi-drà tena raha tsy teny fotsiny hoe niakatra 23 ny tension dia nitsona ny famonjena dokotera tao. Dia io dokotera io no nilaza hoe tsy ampy zany ny fitiliana tsotra ataon'ny materiel rehetra any Amponja fa tsy maintsy manao échographie any amin'ny gynécologue, zany hoe manatona hôpitaly mihitsy any i Madame Renard Kotomanga. Dia rehefa natao ny fangatahana teny anivon'ny paka tribunal misahana ny ady amin'ny kolikoly dia ny tany amin'ny nanomboka 7 May no nitotosaina zany ny fandefasana anazy amin'ny consultation taty ivelany. Eto dia tsy hainy tsy hisaotra ny fiadidinan'ny Repoblika amin'ny fitondrana mijoro ankehitriny tamin'ny ezaka natao sy ny ezaka mbola ho atao zany ny mahakasika ny fijerenan'ny fahasalaman'ny Madame Renard Kotomanga fa tena nijeriny maha olona zany ny fitondrany amin'ny mahavoafonja anazy. Tsy voatery lafin'ny politika foana manko no itodi-sarihana saina sy itodihan'ny maso zany rehefa miresaka mahakasika ny Madame Renard Kotomanga fa ny maha-olombelona zany tsy azontsika tsy miavina mihitsy. Ka nateo raha niresa be hoe fikafika itsoahany Madame Rakotomanga zany rehetrarehetra zany mody foronina no hoe tsy salama sy ny sisa dia eto dia marianay tena hoe tsy ndrinay mihitsy fa tena kely ny heriny tsy salama izy raha tsy teny fotsiny hoe very 20 kilao tao anatin'ny 2 volana dia efa nandray tanana an'izay zany ny fitondram-panjakana da ny sorana. Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana e. Be azo ny ankohonana. Aitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana. Aleo ny ezaka voarisy toy izay reso azy no nitahotra. Eny ary fotoana eto ifampizarantsika toy ny mahazatra indray dia misokatra ireo antso laharana anankitelo toy ny mahazatra miampy ny laharana WhatsApp da rehefa misy vorona ampidirina avy hatrany tolorana ny araba. Eny ary Allô? Eny tompoko. Oui, miaraba anareo miaraba ny tena. Matsiaro ny 13 Mai zay misy ainana fo fandraindray mahagaga koa maninona rehefa 29 Mars namozy anay n'olona be dia be fa lasa tsy fahatsiarovana natao fa lasa fety. Ho anay na Moramanga tena mampalahelo anay mihitsy fa maninona lasa natao fety le 29 Mars fa tsy fahatsiarovana satria misy olona ainan'olona fota ao anatin'ny tao. Ny toen'ny 13 Mai 72 raha ny fantatro dia ny alana tamin'ny accord de coopération tamin'ny Frantsay ka zavatra telo ngeza be ny finiavana tany Paris ny 5 Mai 1973 izy nanao sinian'izany ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka izay lasa solota Tiorina sy ny misy ny économie finance Albert Maria Marchand reto ny teboka ngeza be telo tao miala eto Madagasikara ny base Frantsay taty Ivato Stade de Gaulle miala daholo ihany coopérant frantsay teto satria dia atra tany amin'ny chef Cisco tompoa dia hitako tany ambanivohitra anay fa mbola frantsay
ary ny farany niala tao anaty zone franc averiko tsara niala tao anaty zone franc i Madagasikara lasa naleo tena ny FMG ary nanangana ny banque centrale io fa taloha zany tsika tsy nanana banque centrale ke ny tena ngezany indrindra ny toy izay nialana tao anaty zone franc zay niteraka zavatra ngeza mpiara-toekarena teto ary mbola zakaitsika mandrako ty ny androany io satria reto fotsiny teneniko tam mbola tao anatin'ny zone franc Madagasikara gagne FF 1 franc français égale 50 francs malagasy ny trésorier frantsay no niantoka ny budget général rehefa misy déficit ny budget général izay no nafahan'ny filotsiranana nametaka ny budget provincial fa be dibe tsy mahafantatra rehefa sahirana ny budget général entre 1963 jusqu'à 72 dia ny trésorerie frantsay no mameno banga tao anatin'ny budget général teto Madagasikara hany ka nalalaka ny filotsiranana nametaka ho any budget provincial daholo izy vola tokony hiditra tany fa ny toy izay koa dia nisy ny atao hoe dépense provinciale nisy fonctionnaire provincial nisy route provincial kapako fifamanino le zavatao rehefa be toy izany eny ary tsika moa zao anatin'ilay fotoana anaovana an'ity fanavaozany ity dia ahoana tokoa moa zany zao manomboka amin'resahana izy io hoe inona ny rafi-panjakana mety ho an'ny Madagasikara amin'izao toerana misy azy amin'izao contexte na amin'ny lafy national na international izao zany dia samy mandeha eo ny politika ny fiarahamonim-pirenena ny syndicat zao ny syndicat ny administration civile na synad nanao fionana zareo nijery ahoana inona mba fahitana fanadihadiny zareo zany amin'ny hoe inona ny rafi-panjakana ny amin'ny hoe régime mety amin'ny Madagasikara dia makafaky eo zany zareo le hoe état unitaire sy le hoe état composé le état composé zany dia ahitanao zany hoe ny fédéral ny resaka hoe état régional sy ny sisa na hoe autonomie de province zany province autonome dia ny zareo teo anivon'ny synad zany raha ny filohany dia laza mahitsy mazava fa hoe le mbola état unitaire zay aloha no rafi-panjakana mety amin'ny Madagasikara amin'izao toerana misy azy zao taloha raha isana ty antso manaraka ty herinandrepatiady akizako le izy rehefa niala taon'ny zone franc i Madagasikara hoa dia ny 1 franc français égale 50 francs malagasy ary tsy nentoan'ny trésorerie frantsay intsony ny déficit ny budget général teto Madagasikara be dibe ny toy an'izany nanomboka niala teto Madagasikara ihany koa ny colon frantsay zay namokatra zavatra ny exporté na zahoana devise fa ny devise talohan'io fotoana 72 io dia lasa tany amin'ny banque centrale frantsay satria tsika tsy nanana banque centrale teto dia natsangana ny banque centrale tamin'ny 73 ny antony tena amin'izay zany tsika tamin'ny alalan'ny FMG ary ny anyena fampidirana vola devise ny vahaolana hitan'ny gouvernement taramanantsoa zay ka mahitsy tsy ramanantsoa fa ny gouvernement taramanantsony vahaolana hitany satria tsisy mamentsony budget général rehefa any déficit dia nalainy daholo ny impôt sy ny vola tany amin'ny province dia zay no natonga le fanafoanana ny budget provincial reo olona fa aza mamorona zavatra hafa nareo ka satria efa mifoananao ny budget général budget provincial dia foana nanaraka an'iny koa ny dépense provincial rehetrarehetra foana tsikelikely ny fonctionnaire provincial ny ala tsikelikely ny atao hoe route provincial fa lasa ny vadika taty amin'ny budget général daholo taty amin'ny 1982 rehefa nitondra ny filoratsiraka tratrany atao hoe cessation des paiements tsika fa resaka toekarena daholo rehetrarehetra io satria rehefa nanomboka ny 75 ny ala teto daholo koa ny colon nationalisena daholo ny rehetrarehetra nanomboka ny ena koa fampidirana devise zay ahafahana mandoa vola any ivelany any ahafahana mandoa kosa tratra ny cessation des paiements tsika tamin'ny 1992 azafady nitereny banque mondiale sy ny FMI an'izay nandeha niarasa taminy nitereny amin'izay io atsangatsia manorana ambara tonga ty androany fa ty fotsiny teneniko hoe nitereny FMI nanao dévaluation sika nanomboka teo ny dévaluation 1 franc français en 1982 égale 50 francs malagasy fa taty amin'ny 1990 ny 1 franc français tokoa efa lasa 500 francs malagasy ary toy an'izay dévaluation déguisé io hainantsika io amin'izao fotoana zao ny 1 euro ary vao nivoaka ny euro tamin'ny 2000 1 euro égale raha tsy diso ako 600 ariary fa zao ny 1 euro 5000 ariary dévaluation to zany raha tsy fantatra anareo hoe tamin'ny alalan'ny midy
de zay manapotika antsika io ka ambolanao an'izany ihany ve tsy resaka rafitra ny problème eto hoe rafitra lalam-panorenana iny fa ny fampiarana azy sy ny ataon'ny FMI manapotika ny économique gasy mampatantsika an'io toy izako rehefa avy eo toary mampatsiahy tantara moa ianao zany mikasika an'izany mety hoe anampy eo amin'ny fandrafetana satria hiatrika an'ilay concertation zany concertation nationale mety ho jerena mety ho dinihana ao anatin'izany ahoana ny amintsika ity miaraka aloha manao ahoana eny tompoko tapaka ianao mikasika ny arabola sy ny toekarena zany fa io rehetrarehetra io ihany koa dia zay koa le fa nanaovantsika fampatsahiovana teo moa raha hoe lafi ny tantara de tanora mpianatra tanora asa de ahoana zany ny sekolitsika anofana tanora sy amoaka tanora toy ny inona raha raisina toy ny indostria zany indostria amin'ny fampianarana ohatrany hoe misy vokatra de mivokatra ny ahoana de ohatrany mihirahira moa amin'izao fotoana zao misy tononkira ny sasany hoe mianatra de avao de lasa ka manao cash point mianatra de avao de lasa manao taxi moto zany de ohatrany hoe hafahafa be izy tsisy asa ratsy fa nazanaty zany tsy mbola miverina hoe inona ahoana ny amin'ny politika ny fampianarana io de ahoana amin'ny politika ny asa eto Madagasikara andrasana ihany koa aloha zany resaka asa zay ny amin'ny hoe famaritana ny karama farany ambany zany le isan'ny nivoaka tamin'ny fankalazana ny andron'ny ray me voalohan'ny volana me zay fetin'ny asa amin'ny ankapobeny atao anatin'le kabary ny fandimbiasana tetsy amin'ny kianjamitafo na ny gymnase na Mahamasina antso manaraka eny ary tsisy mihitsy de verena koa fampianarana ny ampiasanao za tsy mahafantatra mihitsy ny hoe misy lalàna fampianarana ve nivoaka tao aorianan'ny lalàna 7804 angambany aloha Génie Charles 7804 raha tsy diso tao aorianan'iny foanan'iny taty amin'ny 90 taty mba omeo anangy ny lalàna fampianarana eto Madagasikara de misy programma mazava imbonina amin'ny mpianatra io hoe nopotehina koa ny raha fampianarana teto nanomboka taty amin'ny 1991-92 taty mbola niteren'ny FMI koa nanao ny libéralisé hoany io de libéralisation sauvage ny fampianarana eto Madagasikara satria zao feno ny école privée eraky ny vazamototra fa miamena araka ny teneno hijotsy tanteraka ny letan'ny fampianarana eto talohan'ny 1990 tomboka mafy sary ny enjana zany LTC sa non LTI na larbi zany namokatra technicien ingénieur mafy zany enjana be miditra manao concours tany amin'izany lycée technique nambatona zaka zany tamin'ny andronay asaka anao tany zay seconde vao tafiditra tao ianao nisy collège professionnel eraky ny rehetrarehetra fa am'izao fotoana zao fony zay terminal tompoko tao amin'ny lycée ny Moramanga 420 monja zay série A série C amanjatony ny série D amanjatony fa am'izao fotoana zao ny série littéraire ray no amandrivony de série C technique sy namazara fa misy nefa ianao mitady technicien sy ingénieur ny ilain'ny Afrique sy Madagasikara tompoko de ingénieur sy technicien mampalahelo nge monsieur Roland panneau soudure ny ilaina Ambatovia nafarana avy any Sri Lanka sa taiza Philippines tany Philippines panneau soudure tsy vitany gasy teto nafarana tany Philippines nefa de asa ho an'ny tanora satria navadika ho any amin'ny littéraire daholo rehetrarehetra io za zany fampianarana tadiamo de zao andana feno lycée technique professionnel tompo lycée technique professionnel tokony atsanganany amin'ny commune rehetrarehetra io fa tsy lycée resaka littéraire atao inona série A kay afaka baka le zanako la série A de sina manao inony fa ozy ministre Todsoa hoe raha mahavita manangana lycée technique tsika eraky ny district fotsiny na eraky ny commune mahavita avy any le kizy afaka mamorona asa ho azy izy satria technicien zany izy any nge problème mety daholo farany amarana ko azy mikasika ny lampandroena ambany vakiko io tsary lampandroena 4e république fa tsy nampiarina na ny dikainy tsy ampiarina sady tsy misy soratra daholo ilaitsika iny hoe fa sady tsy ampiarina ny dikainy ny problème farany eto de tsoky tsy omena compétence ohatra passeport resahana roa tao inona kay manahirana misy direction régionale daholo nge ministère rehetrarehetra io any ministèren'ny inona sy sécurité publique nge io de inona tsy anomezana fahefanana azy any Dego le directeur any afaka manao passeport de ameo anazy matériel zay nge de voavaly olana passeport awary zava-dehibe zany aloha ny tiako le mba vaovao anankiray zavatra nitranga izy ity asa hoe imo fandraisantsika hoe le etsiketsika kopakopakafo nitranga tatoato tsy tongatonga ho azy satria nisy moa le délégation ny SADC zany zay teto
ary niona tamin'ny tompon'andraikitra samihafa teo moa zany le tamin'le fiaonana famorina fanofanana reo mpapiofana zay natao tery andakana tery mbodratrimo tery de tany zareo dia oraisitsika aloha ty antso manaraka ty de toizatsika iny dao ary miarabary eny tompo miaraba plutôt manahoana mamerina tantara 13 mai anao eny za mbola tanora tamin'ilay fa somary mambavoritra kely fa naizany misy kozanako zay fa tisiky ny bala teo amin'ny centre ty de ireny zavatra reny mitofoana manaraka androany vita kely fanzahatra tena mahagagary plutôt hatramin'izany de mieritreritra hoe izany olona tena mahita hoe tokony aongana le fanjaka fa isak'izay mety inge tena mitrango zany no rehefa trano le vahoaka mihitsy ohatra zany zao ny fanadinona ny tantara ny 29 mars io hoe zahatra be dia be zahatra mampalahelo ao anatiny ary ny olona tsy nianatra mihitsy ny tena be dia be maty tamin'io fitiavan-tanindrazana hoe mba hivanty Madagasikara tya na ny tombotsoan'le olona ambany fa mandrakity ny avanty tsy miopo zany de iza zany ny olona tena antianay amin'ity fitondrana an'ity firenenty eto mamerina zahatra be dia be sokiaja teo amin'ny teny hoe momba n'ireo lanjan'ny vola satria niala tamin'izao nofran ny malagasy marina zany fa ny zavatra misy de izao tsy fantatro mihitsy hoe raha ahoana ny diden'le olona ao ambony eo an'ilay mpitondra malagasy mba tsy mety tonga ny hoe famoronana asa tena mahavelan'le malagasy zany mihitsy hoe malagasy le mpitondra malagasy mihitsy de io zany zao amin'izao hoe fanavaozan'izao hoaizatsika amin'ity fanavaozany ity hoany amin'ny fototra tena ambany hoe fiompiana samble zay mahavelona olona sy mampatanjaka ny firenena sa hitrandraka harem-pirenena hoaitika fa ny fianarana de mitombo isan'andro manampaizana ny aizany hoe fa tsy misy mahita fa avazana eny zany de inona zany ny tena iaina ny ty firenena ty raha manomboka zao apetraka fa tapitra ny anjarako zay mbola namafy moa zany de sady mampifandray alisitsika amin'ny zavatra voalaza tao anatin'ny dinika zay niaonan'ny filohan'ny fanavaozana délégation zay tarihany tamin'ireo malagasy mila ravinahitra ny ivelany ao zany no ny antony arakasa mety fiofanana mety lafin-javatra hafa ihany koa amin'ny lafiny ara-ponoana tany Nairobi tany Kenya zany dia lazany amin'ny hoe fanetanana ny rehetra amin'ny andray anjara feno ao anatin'ilay fikonan-doam-pirenena de hitondra ny hevitra zany hoe inona satria ohatrany hoe io lalam-panorenana io nge ohatra mety ihany fa tsy nampiarina ny voalaza amin'ny andininy tsara zany ao anatin'le izy de lasa ohatrany hoe misy makeo ambonin'le lalam-panorenana de mivadika fanararotana le izy zany hoe reo rafitra natao anaramaso aza hoarifanina ho totsika hoe ireny ve niasa araka ny tokony ho izy de io moa zany hoe lalam-panorenana no mametraka an'le haute cour de justice de ao anaty koa ny fipetrany de mbola lalàna ihany koa ohatra hoe zao ny fomba fanenjehana an'ireo totsika hoe mpitondra ambony zay mandika lalàna de zao ny fipetrany de misy ihany koa tsy mitsangana efa 12 taona ihany io lalam-panorenana io fa hatramin'izao tsy mitsangana rehefa andraisantsika le hoe conseil économique et social de culturel de tsy hatramin'izao tsy tafatsangana ihany koa le izy misy antso raisitsika ato aloha i technicienne de raisitsika izy miaraba tompo salama miaraba misaotra anareo indrindra nanahitra n'ity 13 mai ty za moa isa taona de jereko ihany le hoe mpanao fahatsiarovana de manaty boninkazo de misy fotoana ny sasany tomany anangana sangam-bato de mitantara ny maty io moa izy misy zany ny olona anao an'izay fa ny any mahazatra isaky ny andro ohatran'io 29 mars na 13 mai de hoe de ahoana ny tolona androany de mitsodika amin'le tanora mampitaha fotsiny voatery mampitaha de miala tsiny raha misy anamizy hoe ny tolona tamin'izany ingia de efa nanamasaka hevitra efa volana sy taona maro de nifantoka tamin'le nitantarain'le namana teo amin'ny telefona teo hoe mifantoka amin'ny zava-dehibe
tena nalana anafahana ny Madagasikara ty ambany vahony Frantsay, nanroaka ny tafika Frantsay, nanova ny fomba fampianarana sy ny sisa. Ka ny zavatra mba tiako lazaina momba an'le tanora dia zao, le tanora nitolona tamin'izany tsy tanora ny olon'olona dia hoe zay tanora dia zay tanora dia zay tanora, fa voalohany le tanora mpianatra teny amin'ny université sy teny amin'ny médecine dia nahay nifandray tamin'ny tanora tsy anasa taty amin'ny tanàna taty ny Zoam, ary dia nihitatra ny tolona lasa ny tsy ohatran'le tanora tamin'ny herintaona sy ny taona maromaro lasa zany hoe bourse nitakina dia tofirin'ny olona raha nitakina bourse dia mbola tsy tonga saina foana hoe système zany matoa ny olona mahavita mitivitranao mihitsy ay tsy andoavana bourse, fa tonga dia niditra any amin'ny hoe ny tontolo n'le fanabeaza, ny tontolo n'le asa. Ny Zoam lasa hoe zatovo ry asa mitolona, ary dia tsy nosingatsinganina sy navakavahana ohatra n'io hoe fanomanana fikaonandom-pirenena io tsy nisokajikajina ohatra n'io ny olona. Marina fa nisy tanora, nisy Zoam, nisy mpiasa, nisy tatsà, nisy ohatran'izany, nisy mpampianatra, nisy komitin'izany, fa niombona tamin'ny hoe komity iombona ny mpitolona kim. Dia ny fikaonandony zany nisy fotoana nanao seminaire mihitsy momba ny raharaham-pirenena mikasika an'ireo resaka tsy fanavahana, mikasika an'ireo mifanabeazana, mikasika hoe ny asa, mikasika hoe ny vola, mikasika hoe ny folo alin-dà, mikasika ireny tany sain'le namana teo feno reny nitantarainy teo ireny tsy verenako tsony. Zany hoe ny mpiray firenena nandinika momba ny rarahan'ny firenena, ka na ny tanora raha tsy nentina hoe ny tanora, fa nentina amin'ny hoe ny fanabeazana, nentina amin'ny hoe ny asa. Système éducatif teny frantsay moa resaka tamin'izany, système éducatif sekoly miangatra, sekolom-bazaha. Dia zay no nitolomana, ary niara nitolona momba an'izany na ny tatsà na ny mpiasa tatehana ny tanan-dehibe sy ny sisa. Ny tiako amarana anazy eto zany dia zao, ny 72 matoa lasa raharaham-pirenena be ohatran'io voalohany aloha dia noho ny adalan'ny mpitondra te hanapepo an'le izy. Matoa mipoaka ny 13 mai ny adalan'ny mpitondra reny le atao hoe ombalana notovato ka tapatandroko ny adalany, tsy nanao inona hoe aninona ny tanora na ny tsy tanora, fa dia ny vorona andinika an'izany raharaham-pirenena zany ny tena natao. Kanefa dia nisambotra izy ary nikifotra izy dia nifototra tamin'ilay izy nampionga anazy. Faharoa, tsy mba tanora nanao hoe ty amin'ny arabe ny fanjakana ka dia hitady fanjakana ty amin'ny arabe zay. Ratsuel manao an'izany, ary Ratsuel no mandoto saina ny tanora, iny izy le mizara seza ho ana zay pila 19 tamin'iny. Zay Ratsuel zay. Fa tanora niaraka tamin'ny tanora hafa rehetra tanan-dehibe sy ambanivohitra, ny tanora tamin'izany nandeha nakany ambanivohitra daholo niparitaka nampanao seminaire niaraka tamin'ny tatsà firenena ny resaka. Dia mba nisy an'ireo vokatra lazain'le namana teo reny, fa jamais ianao nahita hoe zay nitolona ka dia zay tokony ho seza, zay zava-dehibe tamin'ny 60, tsy nisy an'izay. Hany Karamanatsoa niezaka ny nanao kodareo zareo miaramila zany hoe niezaka ny hoe anatankina n'le etsika le congrès pirenena mitovy amin'ity le veritsika fikaonandom-pirenena ity zany, le congrès pirenena tsaka atao septambra, niaza ny fifidianana ny le loi ina moa loi constitution. Ohatrany niletika izany asa rahana fa afaka atoizantsika amin'ny antso manaraka na fotoana manaraka. Mbola hoanao eny somary tapaka kely izy teo, somary tapaka kely ndraoaka. Ramanatsoa zany dia nanatankina an'ilay izy, fa ny fangalany fahefana feno ny tena nataony zava-dehibe noho izay tafaka raha teo. Fa nadideratsiraka taterina dia tsy afaka mitondra ratsy ny sovaly an'le hevi-dehibe nentin'le tolona 72 daholo. Ka niazany eo mba apetrako amin'le itsika ankehitriny tsy misy hoe satria ianao nitaritarika inona teny amin'ny arabe teny dia ho anao fahefana amin'ity firenena ity, fa le votoatin-javatra ka le fikaonandom-pirenena hanao lohan Ramanatsoa ve,
ka ho atao tankiny io fa mifandraisana fahefana feno hoan'ny tenanao a no prioritaire. Zay ve fa zay natao tamin'ny 72 de zao notoy e. Sa tenanao fikonan-doam-pirenena de ny hevitra masaka mihitsy hanafaka an'ity firenena ity amin'izay mangeja azy rehetrarehetra no atao de arakarak'izay ny fahefana manaraka. Fa eto tsy misy olombelona hoe mizahana mesy na hoe ny olona tahaka hoe ny tanora na ny zokonjokony na ny zokony be no tena mpanavotra an'ity firenena ity, fa le mpiray firenena no ray mihetsika. Zay no mba azo lazaina sy mba namomba ny ankehitriny fa ny fahatsiarovana moa fahatsiarovana daholo samy manana fomba fahatsiarovana. Za tsy mba nanaty voninkazo na amin'ny novambra manao an'izany any amin'ny ray aman-dreny. Eny ary efa misy antso vonina manaraka de raisina vezana izy miarabara. Allo tompoko radio. Daoary. Fahasalamana tompoko. Miarabe. Momba ny 72 no tiako resahany. Eny ary. Ty mpianatra ny Befilatana no tena nitarika an'izy io. Fa talohan'io tamin'ny 71 dia efa nitolona mpianatra Befilatana misy an'izany vongakena tsisy fandraisana ny monima io fa tena tolona mana dia nitarika ty amin'ny 72. Fa ny nampalahelo nisy nidrapidrapy izy io ka raha tena lala ny tantaran'ny 72 tsika dia tsara ao andriamato akademisien Anjato ery Ramakavelo sisa mbola velona ny président AUMP tamin'izany fikambanan'ny mpianatra Befilatanana ny asany eny Akatso fa fusion ny Zola reo nahatonga ny 72 zay ihany to misaotra betsaka. Zava-dehibe ny tanora ankehitriny moa zany tena isany indrindra fa ny mpianatra ny mpandalina tantara. Misy vela tsary zay tanterahany etsy Ambohidahy amin'le hoe trano sary eo amin'le fanaovana fampiratiana sary io zany etsy ampitan'ny ministeran'ny varotra sy ny fantsifana. Tsara ihany mba mijery an'ireny indrindra fa ho an'ny tanora neny fa tsy ny tanora rery fa na ny olon-tsotra ankapobeny de mba mijery hoe inona ny zavatra voarakitra antsary mety tsy izy rehetra fa ny apahany amin'izany tantarany 72 izany amin'ity anio ity maimaimpoana ny fitsidihana an'izany etsy Ambohidahy. Manao ny antso manaraka Daoary. Miarabe. Yan tena izy ireny to dia zao reo olona atao hoe manampaizana tafitafy fianarana rehetra reo tsy hoe zanak'olona mpanan-karena tamin'izany fa zanaka tantsa amin'ny fitiavana amin'ny Madagasikara no atao hoe nandan'ireny mondokely ampita ny zanany hianatra tany an-dasa dia somby sanatia be ho noho ny fitiavan-tena no ahatonga ny ray aman-dreny ny eritretra angamba tsy ny valiny any hoe ampisafatra amin'ny Madagasikara eo amin'ireo sarababem-bahoaka izay tsy mba manana fahefana afara amin'ny tena zanaka tanynafo misisondrotana rehetra dia tokony mba isitahana mampalainy mampodity mahita olona fa tsy ato ny vola hitsabona tena dia maty. Izany tsy mpakeveran'ny mpitondra fanjakana ny momba ny sosialim-bahoaka izay akaikin'ireny ny vitam-bary efa apehana fotsiny izany amin'izay apehany sanandro vidim-piainana fa izany fahasalamana zany eto ilay tsisy maty indroa ka raha hoe maty indray mandeha mbola mivelona ianao rehefa avy eo rehefa fanotona ianao va tsy maninona ny izy raha ohatra ka izay fa maty indray mandeha ihany misy eto dia rehefa maty indray mandeha misy tokony ho tandrovina zany ny aina mba ajery eo rangazy fiainam-bahoaka momba an'ity fa mampikaikaika ny olona indray io hoe inona hevitra tokony mety be dia be ny manampahaizana amin'ny dokotera afaka mikaondroa amin'io hoe nasifarina sy mitokana ho an'ny olona sahirana azy rehefa izao ny fiainany sao ny anavotana azy hoe rehetra indray atonotony ny fidiram-pola indray zao zany ny vao dia tokony hoe verina ny momba an'ity malagasy fa tena indro mahita maizana ho tantainy olona tsetsin-davabary le malagasy isaky ny misy tolona zao ny voarany fiainana naovana an'ilay tolona fa ny eo ihany nefa tsy mety nefa ny fa manino asa iza no mibaiko iza no mitayany an'izany Daoary anaraka dokam-barotra vitsivitsika dia miverina manao fandarana indray.